Faly tena faly koa satria hitako fa samby faly toy ianareo na dia ny fahatomavatsika ty fotsiny a namata nahandro tsara mipoka tsy dia mafana loatra ary koa navitana an'ireo zavatra rehetra izay karakaraintsika koa dia manan-kambara aminareo aho manana afatra ho resana aminareo raha izaho no mitondra mivavaka teto somaly dia hoe samy manana mivavaka manginina ao anaty eo dia tena mivavaka tokoa tonga toy izany koa ianareo mivavaka tokoa ianareo engany Andriamanitra ka dia ho tafapetraka somatsara koa ny filatsako fividiana ho président république ty aravita vetsovety dia ty laza aminareo fa tsy ty sorona mihitsy fotoana ahafahako milaza an'ilay izy aminareo ary angatahako tsodrano amin'ny kristianina rehetra satria tsy mendrika loatra ho an'ny voakan'Andriamanitra zao fahoriana miajady azy ao tsy mendrika loatra ho an'ny voaka efitsika eminy zao mahazo azy ao vita tao anatin'ny heritony zao raha nanangantsika ahoana ny tsy vitantsika nanangana ty raha miaraka mientana isika dia nanontany amin'ny président hoe inona tianao resana hoe aza menatra manao politika meny atyny izy tsy menatra ary zay indrindra no enoka le teny hoe isan'ny vahoaka resy lahatra ka samy joro vavolombelona eo anivon'ny firenena zay le teny nanomboan'ny secrétaire général ny fotoana teo ary hitsangantsika io izy hoe vahoaka resy lahatra ka samy joro vavolombelona eto anivon'ny firenena ary voalaza koa fa mamita tena isika raha milaza hoe tsy nanota ka dia izay indrindra tiana resana ny tiako resana amin'ny alalan'ny komity misy foana ny zavatra mety tsy fanandrify tsy mety manafitohina disadisa ka dia mijoro eto koa amin'ny alalan'ny komity milaza hoe raha nisy re zany dia indreto izay fa tena milaza aminareo hoe zavatra atao tsy dia hoe tonga lafatra zato isan-tato avokoa ka dia izay no natonga ny hoe tsy maintsy asiana foana ny fieritreritena ary indrindrindra fanekena fatsy marina tamin'ny farana dia izay no teny hoe koasaia tany mafy ny finoana raha minazysika hoe tsy nanota isika hoe aminareo dia mamita teny kanefa raha miaiky ny alitotsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahontantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ao amin'ny jaune voalohany toko fasika andiny voalohany andiny fahatelo jaune toko voalohany andiny fahatelo zay ahitsinareo tsara amin'izy dia zareo ngy hoe noho izany zany raha nisy tsy nety hoe aminareo olombelona toy ny olombelona rehetra ihany satria nisy toerana ny ravana kely nisy toerana ny diovina kely nisy tsy nandeha tato zao maty efa mandeha izy be zao zao fotoana zao na mbola tsy mandeha efa mandeha satria tsy naheno mihitsy izy omaly tany hoy aminareo hoe maninona no miteny izany ianareo eto dia lazainao mifangara fa mba tsia tsy mifangara fa raha tena samy joro tsy miafinafina ny ambadiky ny zavatra fa miteny mivantana izao ary efa manao dia manao fa tsy metsara velatsika ka dia miteny ianareo an'izany hoe mangatatsorodrano aminareo fa vita somatsara ny hiraka ty zany voalohany fa ny ariko ho vita fa rehefatako ho vitatsika amin'ny faharoapolo volana oktobra ho vitako io ary eto dia manao sady fisaorana anareo raha ny teny teto amany momba ny anivavaro zany be da be zay le lazako hoe mety ihany ny firesana ny zavatra marina rehefa marina dia marina foana ty misy anankiray tena tsy maintsy mampieritreritra rehetra ity ary tsy maintsy erahana miezaka misy namatsika vahiny tonga manotona miaraka amintsika eto Tilton Douglas ny anarana vita Afrika Atsimo izy mendraiky ty amin'ny fahatan'ny Afrika ty nisy naka ty kitapokely na nisy nangala dia tena mampalahelo mihitsy satria andolo ny passeport ny andolo ny volany rehetrarehetra ka ho anareo zay naka azy hoe avereo le passeport na izay fotsiny dia fa zava-dehibe ka ny mpitandrina rehetra eto amin'ny toerana na ny amin'ny folobe zay anateriny loatsy tsy maninona fa zay devise zay lasa any aloha tahoana fa dia passeport ny ilaina mainky mampalahelo be misy tena mampalahelo be zany sady mahamenatra izay ny ilana hoe tena mila mijoro tsika milaza
fa mbola misy amintsika tsy zaho rery na ianao rery tokony ahitsy ary tsika efitsika eny moazy hoe mijoro vavolombelona vavolombelona tena mahatoky ary mijoro amin'ny finoana marina marina amin'ny finoana miteny an'izany ianareo a mba tena mitsitsika azy fa azo atao tsara dia azo atao tsara manitsy ka raha ohatra anao sendra mifankapanahy tsy natohitra zany a dia atony ny ray aman-drem-pitandrina na atony eo amin'ny milemoelo voasoa fahamezatsoa ao amin'ny fahamezatsoa mba hatery re mba hampalely mihitsy izy ia tsy maintsy hody raha manao déclaration amin'ny polisy a lisy tena ilainy ka zeny amin'iny fa tokony fahindratsika rehetra ny amin'izany na nisy nahita na nisy naka dia na tsy tianao hita ny endrika eo dia atery ery izy dia sy avatery olona dia mety zany eto dia amalana sady ary amalana amin'ireo fisaorana rehetra satria hoe aminareo maly ty toerana zay misy atsika ty tamin'ny etoana tena tsy ohatran'izao izy ty fa noho ny fitahin'Andriamanitra noho ny lay bitsika ao anaty raha nanatika n'lay fotoana fiaonam-beny isataona ny sekolela ady a dia nahita andreo zanakitsika nitsohitsohy tamin'ny orana ary koa nahita ny toerana tena tia lay toerana voalohany zay nanaovantsika sekoly dia io sekoly io tamin'ny etoana mbola ndravanany teo mbola niesorona ny fondation na mafisina dia samy mitendreo fa efatra amby folo taona izy eo tsy nety vita misy dikan'izany ary tsy ilaza mihitsy hoe inona no antony inona tsy avotany azy fa ny zavatra mahafaly hoe vita izy zao ary milazanareo fa tena manana an'izay spécialité manangana sy manorona zay isika hoe asa ty tsy zah reny nanao an'io noho izany any ahoana ny tsy atafatsaratsika ny manjony firenentsika amin'izay fotoana zay dia zay no ataoko hoe koasaia tany ny fanily mila anao ny tompo ankehitriny miainga fa ianao no iriny mba ho iray tokoa tsy fanahy osy fa fana mahery mitsangatsika manao nireo faneviny afa dia mijanona zay mitenin'ny filohan'ny komity ataovy mafy tsara ke zay iry ray satria zay zany alain'zareo mitsangana ataotsika zany hira faneva dia samy mieritreritra sary tonina io a